Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana aloresahana hanao ny sehatra amin'izao aliny alarobia fahenina ny volana aogositra 2024 izao eto amin'ny fahitalavitra Record Madagasikara fa ihany koa amin'ny page Facebook Record Madagasikara rehefa fotoana toy izao dia efa mahazatra antsika mifampitona indray amin'ny fandaharana aloresahana hanao ny sehatra izay mbola fandaharana ny fampahalalam-baovao ihany koa moa izany dia manasanao ampanajana indray tompoko vavy sy tompoko lahy hiaraka aminay ato anatin'ny fifampizarana izay hoentina amintsika mandritra ny ora iray latsaka kely indray amin'ity aliny alarobia ity asaina ampanajana ary isika araka aminay hatramin'ny farany fa ny hoe-kevitra manodidina ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny izay no hoentina amintsika sy hifampizarana amintsika amin'izao alina izao ary dia vahiny manokana nasaintsika ho amin'izany i Rakoto Arsan aina nomenjana ary manampisoa izay olo-pirenena ho antsika hoe manampisoa eto amin'ny plateau tsy maninona miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau amin'ny aloresahana anao sehatra eto amin'ny Record Madagasikara. Faly miaraba ny Manoy, faly miarabantsika rehetra ny atokantrano izay manaraka an'izao fandaharana aloresahana izao na eo nivony tambadrosa serasera zany na eo nivony koa ny fahitalavitra. Ankasitrahana indrindra ianao tompoko nanaiky vahiny sy fampizara ato anatin'ny fandaharana satria tokoa anisan'ny fandaharana mivohy ny fandraisana andraikitry ny olo-pirenena eo amin'ny lafiny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny fandaharana aloresahana hanao ny sehatra. Nanaiky fampizara mahakasika ny fiainam-pirenena izy amin'ity anio ity dia asaina isika olo-pirenena rehetra tsakanavaka hiaraka aminay ato anatin'izay fandaharana izay. Avy hatrany angamba dia efa nambarako tao manampisoa hoe fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny no jerentsika. Raha mijery ny fomba fijery ataontsika hoe aty amin'ny ankilan'ny fitondrana isika sy ireo mpanaratsy sy mpanohana ny fitondrana moa izany dia tafiditra tsara ao anatin'ny hoe zotra ny fampandrosoana na hoe sur la bonne voie hoy ny fitenenana hoy izy ireo ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ohatrany hoe mety avokoa ny sehatra rehetra izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao voafeny sosialy voafeny toe-karena ny fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany rehetra izany no hita rehefa ny any amin'izay côté-ny fitondrana sy ny mpanohana ny fitondrana izay no jerena. Aty ankilany ihany koa anefa rehefa aty amin'ny côté-ny mpanohatra indray ny alana tsiny mety hoe fifangaroana satria izay mety azahoany ny mpanaraka ny fandaharana azy sy izay mpanohana izay fanoherana izay izany hoe aty ankilany dia mahita indray izy ireo hoe tena tsy misy sehatra mandeha na iray azy eto amin'ny firenena. Misy ny olana ny amin'ny lafiny ara-tsosialy ny lafiny ara-toe-karena ohatra ny fidangan'ny sandan'ny euro raha oharina amin'ny ariary sy ny sisa ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa raha antsika mahita maromaro scandale ny sesisesy farany teo izao ohatra tsy azo afenina ny resaka Boeing 767 izay nisy akony betsaka teto amin'ny fiainam-pirenena izany hoe maromaro scandale miverimberina sy misesisesy ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany misy alaim-panahy mihitsy miteny amin'ny hoe fa sao dia diso firenena ary isika raha izao zava-misy rehetrarehetra iainana eto amin'ny firenena izao ianao olo-pirenena hifampizara mahakasika an'izay isika raha ianao manokana no asaina mamaly an'izay fanontaniana izay hoe diso firenena tokoa ve ny malagasy manoloana an'izay zava-misy rehetra izay tompoko. Sarobaliana izany fanontaniana izany manao hoe diso firenena ve ny zavatra tsy azo ditsita aloha ny mahafirenena ny firenena dia ny fananana ny androm-panjakana ao aminy filohan'ny repoblika ny gouvernemanta ireo antenimera anankiroa eto amintsika ny antenimera pirenena sy ny antenimera-ndolony fa ny ankoatran'izay ihany koa ny mpanao lalàna ny haute cour constitutionnelle. Ireo androm-panjakana efatra izay voalaza ny constitution na lalam-panorena malagasy ireo no andrenkina ny firenena. Ho antsika eto Madagasikara zany voalaza mazava tsara izay hoe diso firenena ve tsika tsy diso firenena izany tsika ka fa mety ho zava-misy ilay mpitondra ny firenena tsy mijoro mahandry azy miandro ho anatrano izany hoe ny fitondrana ny firenena zao eto Madagasikara dia raisitsika toy ny trano anankiray izany hoe manana andro izy na toy ny fianakaviana anankiray andro iankilany izany hoe raha tsisy an'iny andro iny ianao dia mianjera manao ahoana nefa izay amin'ny fiteny vahiny mantsy izy lazany hoe institution zany institution eto firenentsika dia ireo raha ireo no kivilavila ho ny fitenenana dia iny moa zany ny ataony aty ambany averimberina foana fa ny atao hoe demokrasia mantsy dia ny hoe fanjakana avy amin'ny vahoaka fa efa-bahoaka moa zany pouvoir du peuple
dia arakaraka ilay vahoaka manome fahefana zany mety hoendrika ilay mpitondra raha ny hita eto Madagasikara izy moa zany tena mifidy olona manao ahoana ny tena mandeha mifidy sy marisika mandeha mifidy manomboka ny amin'ny filohan'ny repoblika hatrany amin'ny fifidianana be ny tanàna dia arakaraka ilay endrika ilay olona betsaka mandeha mifidy no endrika ilay olona hofidiny ireo zany mifandray foana noho izany tsy afaka hitombo teny fantatro tsika hoe ny mpitondra rery no tompon'andraikitra fa ny olo-pirenena tsirairay avy ihany koa dia tompon'andraikitra zany hoe samy manana ny adidy sy ny andraikitra sany ny tsirairay misy fiheverana diso angamba amin'ny hoe ny atao hoe demokrasia dia fahefana avy amin'ny vahoaka fa ny vahoaka nety ny tena marina tsy misy ny atao hoe vahoaka tsika zao raha tonga eo anosy zato hoe hitady vahoaka tsy mahita vahoaka tsika fa olo-pirenena tsirairay no hitatsika zany hoe le famaritana zany dia efa mampametra-panontaniana tena misy vahoaka marina avy fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy diso firenena ny olo-pirenena malagasy fa kosa tokony hatsaro saina izy zay hoe conscience collective tokony fo amin'izay hoe inona raha ny tokony ho ataoko raha hiandro ny mpitondra fotsiny ve satria tsy manatanteraka ny mpitondra manatanteraka izy fa tsarako ny tokony ho izy dia mila anjaran'ny olo-pirenena tsirairay avy mandray ny anjara brika tandrify azy ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana ny 2.70 ny fokotany ka raha mifoky tany eto Antananarivo renivohitra no miara-misalahy dia mbola izy mpanendaka ve elanelana arabe ny fokotany manasaraka fa tsy hoe tendrombohitra akory tsy ohatran'ny any ambanivohitra ka hoe tendrombohitra manasaraka fokotany fa ny eto ny fokotany samy fokotany dia arabe noho izany zany afaka atao le fiarahamonina tena tonga lafatra misy moa miteny adosoana ho an'ny Madagasikara ny hoe tokony hovaina ny rafitra fa ny olona ny ivelany io ny rafitra misy fa nefa izy afaka miroso noho izany ny sitrapo na le volonté politique entina mampandroso ny tanàna dia tsy afaka mandeha rery mpitondra raha tsy misy ny olo-pirenena ho aminy satria ny olo-pirenena tsirairay no mitambatra ho fianakaviana ny fianakaviana no lasa fokotany rehefa maromaro izy iny fokotany iny lasa distrika lasa commune lasa faritra lasa Madagasikara ka matoa zany ny firenentsika tandindimindoza toy izao satria le fianakaviana kely mihitsy nefa marefo sy mampalahelo tena mampalahelo nisy fotoana tany ivelany tany dia zao ny zavatra nampahagagana ny tsy madama zay ny teny anao manao hoe ianareo mpitsoponena anao izy na zay migré fa ao anao madama nareo izy zaniko nareo mainty ay veo dia iza zany anao zay mipetraka zany amin'ny ghetto nareo izy ghetto zany ohatry ny ambany tanàna aty amintsika tonga aty amintsika izy inona no omentsika azy na zay antsika investisseur izy nefa mitovy foana ihany immigré mitovy amintsika ihany izy izy napetraka quartier résidentiel fa ilay fampitoviana no samihafa nefa samby olombelona mitovy ihany resaka an'izany rehetra izany manampisoa dia lasa ny saina satria voaresaka ao ilay fiarahamonina izay fototry ny firenena olo-pirenena hoy ianao teo fa izany rehetra ary ireo no amin'ny ambarantsika teo misafidy isika ny demokrasia manome feo andreo olo-pirenen'ireo fa rehefa miresaka an'izay fiarahamonina izay isika dia fanabeazana ny zavatra rehetra nambarany manampisoa teo dia tena voafehy ao anatin'izay le hoe fanabeazana ny olo-pirenena tsirairay izay ihany raha te hanarina ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary isika raha tena tiantsika ny hoe mandray an'izay toerany maha olo-pirenena tompon'andraikitra eo amin'ny firenena izay ny malagasy amin'izao fotoana izao izay efa ataontsika hoe sarona ao anatina fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro ny fitadiavana ny tsy fandriampahalemana sy ny sisa sy ny sisa mbola eo andaniny ihany koa ny adila politika tsy azo ditsika tsy hita izany aiza ho aiza no mety mbola ho tsirim-panantenana amin'izay fanabeazana fanarenana ny olo-pirenena izay raha tena te azo an'izay toerany ao anatina demokrasia izay isika hoe any amin'ilay demokrasia tena mampandroso dia izao mamela manohy mba maka zavatra kely anankiray anisan'ny be mpanenjika tamin'izany fotoana izany mandrakandroany moa zany Adolf Hitler fa misy zavatra nosoratany eo amin'ny bokiny hoe ny adiko mon combat dia misy citation anankiroa na fihezanteny nalaiko ampatsahivana ny olona rehetra hoe na ny olona izay noeritreretina ho farak'izay ratsy azy
ay manana zavatra soany anatiny any de zao ny zavatra lazainy mifandraiky amin'izay resaka éducation zay manao hoe étudier l'histoire c'est rechercher les causes déterminantes des événements historiques. L'art de lire et d'étudier consiste en ceci: conserver l'essentiel, oublier l'accessoire. Zay ny anankiray. Be da be ny zavatra nianarantsika tany am-pianarana fa natao inona zany izy ankehitriny manara le tena zavatra mahasoa sy tena ilaina no omena ny olona fa tsy hoe ianarana fotsiny de vita azo ny CPE, azo ny BPC, azo ny bac de eo am'izay vao mieritreritra aoriana ny bac hoe hanao inona ary fa ny zanaky ny olona ny ivelany a vao miditra mianatra de efa fantany hoe zao no ataony, zao no asa ho ataony. Io zavatra io nefa tsy afaka mandeha irery raha tsy misy an'ity zavatra teny faharoa ny Hitler ty hoe on ne délivre pas les peuples par la fainéantise na alalan'ny lakamona zany mais par le sacrifice. Amin'ny alalana karazana fijaliana na ataontsika hoe finiavana tena ampandroso. Ny hoe fanabeazana ny manohy de miabe, mialehibe zany. Zany hoe avy any amin'ny kely de mialehibe tsy kelikely. Ny rafi-panabeazana eto Madagasikara tsy mahatonga ny olom-pirenena ho lasa tompon'andraikitra. Mbola betsaka malagasy manandevo malagasy tsy mpitondra na ny mpanohatra ireny mety hoe leo ny politika anareo zay fa misy olom-pirenena samy olom-pirenena mifanandeva eto. Ialako tsiny amin'ny mety hoe mandratra fa zavatra marina. Ohatra zao voavoaka eo Anosy atsika misy zordira. Ny bakan zordira no natao anarina zordira sy fako. Fa firifiry malagasy manary fako eny an-dalana satria onne misy mpamafa lalana fanandevozana malagasy mitovy amin'ny teny zany. Mbola resaka fako fa manomboka any amin'ny fako mampatonga any amin'ny fiainan-tokantrano any amin'ny sehatry ny asa sy ny sisa any raha tsy mifototra tsara amin'ny fanabeazantsika. Inona no beazana de ny sitrapo mba tsy ho lasa tia tena ny olona anankiray. Inona ihany koa mba ho lasa tompon'andraikitra izy eo amin'ny fiainany, tsy andry ny fanjakana, tsy andry ny mpitondra, tsy andry intsony ny ray aman-dreny fa rehefa maleo tena izy de afaka mitondra zay anjara-birikiny ho fanasoavana ny mpiara-pianina. Fa ny tena anankiray koa mibeazana de ny saina sy ny fanahy. Zafady. Ho antsika malagasy ny fanahy ny olona fa mbola misy fanahy ve eto? Raim-pianakaviana manolana ny zanany vavy. Ahoana ny eritreretina an'izany? Ray manolana ny zanany. Renim-pianakaviana manary ny zanany eny amoron-dalana. Mbola misy fanahy eto, mbola misy olona ve zany eto? Noho izany ozy izy Platon hoe tokony filôzôfa izy no mitondra. Efa nanoratra ny République izy. Fa reo olon-kendry aiza izy ireny ankehitriny. Io tsy fanovana toe-tsaina fa ny fomba amam-panao aloha mila ovaina. Io zany mila beazana. Raha zatra nanary fako izy satria fomba amam-panao iny, alainy fako de ariny. Iny tsy fantany akory ny... Tsy fantany satria lasa fahazarana. De zay le tenenin'ny olona hoe l'habitude c'est une seconde nature. Zany hoe ny fahazaranao lasa natioranao satria efa mieritreritra an'izay fotsiny manary fako fa mila ovaina aloha ny fomba sy ny fihetsika zay vao afaka minova ny toe-tsaina. Toe-tsaiko ato anaty tsy ho fantatro ny manohy mihitsy. Ny ao anatin'ny sainy manohy koa tsy ho fantatro. Fa mety ny fomba fipetrakantsika de fa izy ohatrany tsy de tia miresaka satria am'le fihetsika aty ivelany. Miainga amin'iny zany ny tena tokony ho ezaka lehibe ho ataon'ny olom-pirenena hoe tsy afaka mihitsy hahazo an'ilay sohiombonana raha toka mamihana ny soa anao irery ianao fa tsy mizara amin'ny hafa. Zany hoe le fanabeazana tsy tokony ho fanabeazana olo-tokana fa ny olom-pirenena mifanabe. De tsika mifanabe iny no mitondra misimisy kokoa mankany amin'le fanotrotroana hiombonana na le hoe fiarahamonina izay sy ny fifanajana sy ny fifandeferana. Ao anatin'izay indrindra isika amin'izao fotoan'izao tompoko tia hametraka fanontaniana ny amin'ny hoe isika zao samy olom-pirenena no miezaka manohevitra, miezaka mandray an'izay andraikitra ama olom-pirenena tompony andraikitra eto amin'ny firenena izay. Tsy vao zao isika no ataontsika hoe manainga an'izay ady hevitra sy fampatsiahivana ny olom-pirenena ny amin'ny tokony ho fandraisana andraikitra izay. Saingy no zava-nisy be dia be teto amin'ny firenena tsy ataontsika hoe 5 taona, tsy ataontsika hoe 10 taona fa efa tena nisy fahabangana be teo amin'izay lafiny fanabeazana ny olom-pirenena izay any amin'ny lafiny izay hoe tsy voabe eo amin'ny fandraisana andraikitra intsony ny olom-pirenena ankehitriny. Ilay an'io no resahantsika ny aingana amin'ny rafi-panabeazana nambaranao teo io tsy lasantsika hoe lasa
mifanany ihany sisa rehefa amin'izao fotoana izao hoe fa inona marina moa izany ny lahntsika ny valala tany am-pianarana ilay zavatra nambarany manampy soa teo hoe tsy ilay ilainy ny vahoaka no mena azy dieny mbola any amin'ny rafi-panabeazana mihitsy ka rehefa tonga aty ariana dia tsy miasa aminy ilay zavatra napetraka tao anatin'ny sainy ny fanabeazana nefa amin'izao fotoana izao ataontsika hoe raha mijery ny any an-tsekoly fotsiny ohatra dia ny resaka hoe fanabeazana ny olom-pirenena ny éducation civique efa vitsivitsy isa ny sekoly tena hoe mametraka an'izany ho taranja anankiray anao an'izay lafy ny fanabeazana izay isika manampy soa fa za ihany koa mahita hoe ny fitaizana ny olom-pirenena tsy voatery intsony miainga any amin'ny any an-tsekoly fa maro ihany koa amin'izao fotoana izao ohatra ny antoko politika eto Madagasikara tena maro any amin'izay lafy ny fanabeazana ny olom-pirenena izay ny fahitany manampy soa manokana hoe nahavita ny adidiny ihany koa ve ary ireo antoko politika be dia be izay tokony hamolavola ny olom-pirenena ireo fiarahamonim-pirenena be dia be izay tena izay ihany tokoa no asany hoe fanabeazana ny olom-pirenena matoa tonga amin'izao zava-misy amin'izao fotoana izao ianantsika eto amin'ny firenena izao. Misy ray aman-dreny anankiray izay mpitarika antoko politika nilaza hoe ny fananganana firenena anankiray na politika mahomby anankiray dia mitaky fotoana lava. Tsy vita ao anatina 5 taona, ny 10 taona zany ny fananganana azy. Ny antoko politika dia manana anjara biriky lehibe amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena. Toy izay ihany koa ireny fiarahamonim-pirenena ny société civile ireny. Fa matetika ny hita ialana tsiny izaka misy fifidianana dia zay vao mikofokofoka be, zay vao hita miseho sehatra. Fa ivelan'ilay fifidianana ny misy zavatra betsaka tokony ho atao. Tsy voatery hoe fifidianana ihany ilaina ny olom-pirenena, eo mantsy ilay mahadiso an'ilay hoe demokrasia. Rehefa tonga zany ny fifidianana dia zay vao mena ny olom-pirenena ilay fahefany. Dia lasa mitanila ilay izy. Eto amintsika ihany koa ny tena mahasihatra tokoa ve ny antoko politika tsirairay avy na pomba ny fitondrana na tsy pomba ny fitondrana hanao an'ilay fameloma maso ny adidy amin'ny maha antoko politika azy. Izany hoe fanabeazana ny olom-pirenena, fampafantarana ny olom-pirenena ny zava-misy marina na politika izany na ilay fanabeazana. Ahoana moa ny ahafahan'ny antoko politika anankiray mahazo olona raha tsy miantso izy nefa tsy mifanaraka amin'izay na mety lalàna ohatra, fiantsoana olona, ny famoriana olona. Fa io ny fahaizana mifampiaino na mpitondra na mpanohatra ilay zavatra lehibe. Satria manino tsy vita mpitondra irery ihany ny mampandroso ny Madagasikara. Filaran-tany fotsiny. Fa mila fifanomezan-tanana. Ary ny zavatra tena fanjakana moa zany mbola ady hevitra lehibe koa. Fanjakana zany hoe mpanjaka no mitondra. Raha ilay voambolana ny olona état, ny état mantsy status amin'ny teny latina, izany hoe zavatra mijoro tsy mihetsiketsika. Fa ny antsika izao 4e république manao ahoana izy, manao ahoana ny lalam-panorenana, voahaja araka ny tokony ho izy ve, ireo lalàna isan'ambaratongany izay tokony ho fantatry ny olom-pirenena tsirairay avy, fa tsy hoe voasakana vao hoe tsy fantatro izany lalàna zany. Tsy misy lalàna tsy tokony ho fantatry ny olom-pirenena. Fa misy manabe misy mampianatra ny lalàna ve, na dia mampita amin'ny radio amin'ny hainao manjerim-panjakana azy. Hoe zao avy ny voalaza ny lalam-panorenana dia mba mihaino ny olona. Sa rehefa tsy mahafantatra izy dia tairina tampoka hozy izy ny olona. Fa tokony ilay fanabeazana zany tsy tokony ho anjarany ny politika fotsiny, ny antoko politika, fa tokony hisehatra ny mpanao politika, ny société civile, izay rehetra afaka manobe. Ny anjara ndraikitry ny fiangonana ihany koa manana ataontsika hoe hery lehibe, force anankiray koa ny fiangonana. Miala tsiny amin'ilay teny vahiny. Mba ahafahan'ilay hoe mifameno, izay fifanampiana sy fifanohanana izay. Izany akory tsy midika hoe rehefa manao ny tsy mety dia tsy ho tenenina. Io mantsy indraindray koa hoe aza mianan-kendry. Misy an'izany malaza indray mantsy izao amin'izao fotoana izao taoriana ireny scandale betsaka ireny manao hoe ianareo koa mba mianan-kendry. Tsy hoe mianan-kendry fa misy zavatra marina izay tokony ho arahina. Kanefa
tsy afaka anova Madagasikara anatina segondra sika. Ny sachet no azontsika amboarina ao anatina atsasaka segondra mba haharitra efajato taona. Fa ny fanovana Madagasikara, ny fandrosoana Madagasikara tsy maintsy mandeha tsikelikely tsika. Fa izay nefa le araka ny teneniko teo hoe manana anjara toerana lehibe ny olom-pirenena ny tsirairay avy. Izany hoe le fianakaviana kely any an-tokantrano dia efa tokony ihany le fanabeazana. Fa ny fandrosoana Madagasikara mety ho sangisangy fa mety izay ho ahy manokana hoe rehefa manomboka mifidy olona endry sy mahay Madagasikara ny olom-pirenena malagasy dia manaraka an'izay ny fandrosoany. Raha ny te hametraka foana izany eto amin'ny fandaharana ny amin'ny hoe mandalo eto izao manampisoa amin'ity androany ity izay ankasitrahako hatrany satria olom-pirenena nanaiky hifampizara mahakasika an'izay manodidina an'izay hoe lafiny fampandrosoana sy ny andraikitry ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny. Misy finiavana raha ny nambara manampisoa teo takiana avy any amin'ny mpitondra. Misy finiavana avy any amin'ireo antoko politika sy mpisehatra amin'ny fanabeazana fa misy finiavana ihany koa avy any amin'ny olom-pirenena. Mbola anjarany tsirairay moa ny mamaly an'izay hoe tena ahitana an'izay soritra finiavana izay tokoa ve ny isan'ambaratongany amin'ireo ny tanisaintsika teo ireo fa raha mipetraka eto tsika amin'ity anio ity tsy andeha hitanisa an'ireo ataontsika hoe izany rehetrarehetra izay efa hiainana izany ny ainga tany amin'ilay fanontaniantsika teo hoe lasa mametraka ny olom-pirenena indraindray hoe fa diso firenena ary ve izahay ity manoloana ny zava-misy rehetrarehetra fa te hitondra ihany koa isika hoe manana soritra vahaolana ary ve isika olom-pirenena ao anatin'izay rehetrarehetra izay raha manampisoa manokana no omena sehatra amin'ity anio ity aiza le vahaolana ataontsika hoe tsy araka ny nambaranao teo mantsy tsy vita indray andro, tsy vita 5 taona, tsy vita 10 taona akory ary ny fanarenana izay rehetrarehetra efa potika tao anatin'ny fotoana maro be izay aiza ny vahaolana tokony hokitihana voalohany any amin'izay lafin'izay efa somary nanipy ihany ianao teo ny amin'ny hoe mifampiaino fa tena misy ve izany amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena. Raha mijery fotsiny tsika izao ohatra ny amin'ny fanehoan-kevitra efa tsy tena mahay maneho hevitra intsony ny malagasy amin'ny ankapobeny fa mora tohina. Raha mijery fotsiny tsika any amin'ny tambazotran-tserasera ohatra tena olona tsy mifankafantatra akory fa hevitra tsy mitovy dia tena mifandramatra sy ny ohatran'izay. Na le fifampiainoana tena ataontsika hoe fototra raha tsy hanan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ianao hitondra ny vahaolana mety avy any aminao tompoko. Ny zavatra anankiray ny fanehoan-kevitra aloha hitondrako azy manao ny olona rehefa mampakapeo dia matahotra. Misy olo masina izay masin-dady Joam Bosco miteny an'izany. Rehefa ianao izy mitratrevatreva dia matahotra ianao izany satria fantatry ny olona ny marina. Fa ny anankiray ihany koa dia ny hoe inona ny vahaolana lalana anankiroa ihany na misafidy ny tsara na misafidy ny ratsy izay ihany. Tsisy eo tena tsisy ny ankoatran'izay hozy izy Jesoa na Jesosy izy ny olona dia avy amin'ilay ratsy izay tsisy na zany manao ny ratsy dia toy izany izao efa zavatra ratsy efa mety iainana na manao ny tsara. Manao ny tsara nefa mila gymnastika satria manino ny ratsy ny eto Madagasikara mora mahasarika. Tsika vao manokatra Facebook maraina dia nisy nanolana tary, nisy maty tary, accident tary. Fa rehefa zavatra tsara tsy dia misy mamaky. Izany hoe manovy an'izay ny ratsy mba ho tsara. Ny ratsy moa tsy hiova tsara mihitsy fa mba ahafahana mivoy an'ilay tsara mila fiarametana lehibe. Ao nefa ny alalantsika hoe tsara ny zavatra ataontsika dia eo ilay ilaina ilay fampiasana saina sy ny feo fieritreretana. Tena mety ho ahy ve izao zavatra ataoko izao fa mety ihany koa ho an'ny hafa satria tadiova tsisy olona afaka miaina irery eto ambonin'ny tany fa tsy maintsy misy an'izay fifanampiana izay. Dia mba tsy ho olom-pirenena ho vesatra ho an'ny hafa dia eo ilay ilaina ilay fifanohanana ilay niteneniko teo fifampiainoana. Manohy moa ny teny hoe mbola misy ve ny fifampiainoana taoriana ireny fanehoan-kevitra na ny taratasy na amina fiakarana plateau toy izao na amina conférence de presse. Betsaka ny tsy afa-manoatra koa. Misy izany mihaino fa eo izy. Toy ny sokina nanamby bato tapidalakale. Fa ny zavatra tena mitrangana dia izao hoe lazaintsika hoe sitrapo politika na ny volonté politika no mitondra ny zavatra rehetra.
eo an-tanan'izy ireo ny fahefana rehetra na ny fitsarana na ny miaramila na ny volam-panjakana fa ahoana ny ahafahan'izy ireo mamadika niny fahefananana iny ho fanasoavana ny be sy ny maro ny tena politika dia ny fanasoavana ny be sy ny maro ho amin'ny soa iombonana fa raha politika tsy manasoa ny be sy ny maro dia démocratie totalitaire ny fiantso azy zany hoe nampindran'ny vahoaka anao ny fahefana fa rehefa aveo ianao no manaporitra vahoaka démocratie no nazahoanao ny fahefana fa lasa manjakazaka dia zay le démocratie totalitaire ka mba tsy hivadiany le tenin'ny démocratie nampiasa voalohany démocratie totalitaire ny romanina fa tsy ny grika dia ao anatin'izao hoe satria ny république mantsy dia fitantanana ny raharam-panjakana na ny res publica izy izy ny fitenenana fa ao anatin'io zavatra rehetra io dia zao hoe ilay olom-pirenena ilay vahaolana dia tsy maintsy miverina andoharano tsika ny fiverenana andoharano dia ny hoe ity toerana misy andro antiny hoe tsy hoe tao mandrakizay noho izany inona ny zavatra hazoko homena mba hanasoa mpiarabelona amiko mba tsy ho lasa fitiavan-teny iombonany rehetrarehetra ane zany na mpitondra izy na mpanohitra na olom-pirenena izany samy te hikaroka vahaolana maharitra ahafahana manala ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrany fa fahantrana moa zany tsy olona ka ho hita hoe ndao vonoana fa vao miala kely n'Antananarivo fotsiny tsika dia efa mahita ny tena fahantrana fa na eto Antananarivo renivohitra tsika dia mahita ny tena fahantrana vao tamin'ny omaly zao tao amin'ny TV5 Monde na pietsi-po mihitsy na reportage anankiray na vahiny na resaka ahitany any Androy malagasy mitovy amiko malagasy mitovy amin'ny manohy tsy misotro rano fa firofiry moa ny olona ny borosy nify eto Antananarivo manohy ohatra zao dia alefa mandeha fotsiny hoe le rano madio fa misy nefa tsy misotro an'iny rano iny io tsy hoe zavatra ngeza be zany fa manomboka any amin'ny kely indrindra ny ahafahantsika mifanasoa ka ny vahaolana zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ny fanabeazana anankiray ny olom-pirenena tsirairay avy fa ny ankoatran'izay ihany koa le hoe misafidy ny olom-pirenena sy mpitondra hanao ny tsara sa hanao ny ratsy na mpitondra mpanohitra na mpitondra ny fitondrana na iza fa manampy an'izay rehetrarehetra ihany koa dia ny hoe lay arena ananan'ny Madagasikara dia tokony hikatsahana ny soa iombonana fa sarotra ny amin'izao fotoana izao hoe olombitsy no mety mitavana azy fa eo ihany koa ny hoe ilazantsika azy hoe ny ataontsika hoe ny mananasa daholo ve ny olona stable ve ny volantsika stabilité monétaire stabilité politique tena misy fa ihany koa hoe ny inflation ireo zavatra anankiefatra ireo tsy maintsy jerena tsara mba hahafahan'ilay firenena mandeha tsikelikely tsy rapitso dia rapitso eo koa zany dia tsika koa tsy andro hoe mila maharo-pery satria raha ny zavatra efa ratsy mbola ho totofana ho ampiana ratsy dia miaha ratsy kokoa mampiametram-panontaniana ny hoe ny zaza mbola tsy teraka ane zao fa mandova fahantrana mbola tsy teraka izy mbola tsy misy fa efa voafaritra ny fiainana io fahantrana tsy mampalahelo hoe zany manohy ary mampalasa saina dia mbola hiandry an'izany ve tsika noho izany zany na anjarantsika ny hanohy an'ity lalany ity dia ny ratsy foana no miaratsy kokoa dia ndray andro any tsisy mpanendaka izany intsony fa vao mivoaka eo amin'ny shop io na shop leader presse dia hoe taty ny zavatra mividinao eto zany no hihisy eto zany raha miamitoy zao raha fipiaramonina zay miamitotonga zao tsy misy andeha anenda hoe taty le vola mety tsy zany intsony satria ny vola tsy azo atao saosy tsy azo atao laoka fa tsy maintsy le zavatra nividina mety izy dia hiandry an'izany ve hiandry tena fa ho rava tanteraka ve vao tonga saina ny tsirairay manomboka ny ampitondra ny rehetrarehetra ohatrany amin'ny ambany indrindra ohatra ty amintsika olom-pirenena moa zany tsy hoe ny ambany indrindra fa manampy an'izay rehetrarehetra zay ny hoe le fanabeazana teo manana toerana lehibe ny antoko politika tsirairay na iza na izy fa tokony hanampy azy ihany koa ny mpitondra fivavahana ny fivavahana zany mpivavaka zany tokony aneo amin'ny asany mampivavaka azy fa zany hoe tsy ho masina be tsika tsy ho masina tsika rehefa miresaka tao anatin'izay efa atsasakadiny zady ny lantsika tao anatin'ny fifampizarana zay dia
mino fa tsy misy tsy resy lahatra ny anatokantrano sy ny olom-pirenena rehetra izay manaraka antsika amin'ny fandarana amin'izao fotoan'izao hoe ilaina ny fanovana ary ilaina ny fanovana miainga amin'izao zava-misy iainan'izao fa ny olana eto amintsika na aty amin'ny olom-pirenena izany na ho an'ireo ataontsika hoe tompona andraikitra sy mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao na ny avy any amin'ny mpanohatra ihany koa aleo tsy misy esorintsika satria samy tompona andraikitra hoy isika teo dia samy mamaritra ny rariny, samy mamaritra ny hitsiny mahatonga azy ireo mitompo teny fatotra amin'ny hoe izao zavatra atao izao no mety ka tsy mitondra makany amin'ilay hoe te hiova te hametraka n'izay fanovana miainga amin'ny tsirairay izay. Ny vokatra izay anefa rehefa samy mamaritra ny rariny sy ny hitsiny ho azy ny tsirairay dia tonga mankany amina herisetra satria efa tsy mifampiaino intsony io nambarantsika teo ka rehefa izaho manana ny rariny hoay ianao manana ny rariny ho anao dia eo amin'izay no mipetraka ilay hoe lasa any amina herisetra sisa no hitadiavana vahaolana ka izay mahatafapetraka ny rariny ho azy eo izany no ataontsika hoe lasa mamaritra n'izay rariny eny anivon'ny fiarahamonina izay. Ny tiako hiaviana dia ny amin'ny hoe izay indrindra no antom-pisiany ny lalàna na io ny lalàm-pandrenana izay fototry ny repoblika nofidintsika na io ny lalàna amin'ny ankapobeny mihitsy amin'ny hoe fifehezana ny olom-pirenena mety ho azo raisina any amin'izay lafin'ny fanabeazana sy fanovana ny olom-pirenena tsirairay izay tokoa ve raha ny lalàna misy eto amintsika amin'izao fotoan'izao ireo lalàna ny teneniko teo ireo miaingany amin'ny lalàm-pandrenantsika raha ny fahitana ho azy manokana tompoko. Rehefa miresaka tsika manao ny resaka lalàna ankoatran'ilay nitenen'ny manao teo ny lalàm-panorenana sy ny lalàna antsolatra hozy izy tsika fidiny eo anivony antenimieram-pirenena laniny eo anivony ny antenimieran-doolona ankatoaviny ny mpitsara momba ny havo momba ny lalàm-panorenana reveo mamoaka an'ireny décret ireny ny filohan'ny repoblika hoe eken'ity lalàna ity. Fa ambony ireny rehetrarehetra ireny misy lalàna izay totsiny-tsiniavin'ny olona misy ny lalàna natoraly lasy ny vavy no afaka miaraka izany izao lalàna natoraly. Misy lalàna natoraly ihany koa ny rano rehefa araraka dia tsy maintsy miraraka midina. Misy ny lalàna iombonana maneran-tany na ny loi universelle hozy isika. Misy koa ataontsika hoe lalàna lalàn'Andriamanitra ho an'izay mino an'Andriamanitra fa lalàna na être suprême. Fa ny ambonin'ireo rehetrarehetra ireo mampatonga ny hoe lalàn'Andriamanitra lalàna iombonana ho an'izao tontolo izao dia ny olona anankiray manana zo hiaina droit à la vie. Ny fiantraikan'izao politika mety ho tsy mahomby izao izay mitondra ny firenenantsika ho any amin'ny ataontsika hoe fahantrana dia ny afarany io dia ilay olom-pirenena. Izaho zao rehefa tsy misotro rano tapaka ny rano rehetra miaina telo amby fitopolo isan-jato mivatok ary rano dia ahoana zany fito ambin'ny folo isan-jato zany sisa no tsy rano dia ahoana maty ho azy zany ka fahafatesana no fiafarany zao zavatra rehetrarehetra zao. Noho izany zany ireo lalàna rehetra ireo tokony ho lalàna miaro ny aina daholo. Ilay aina tiako tenenina ilay olona, ilay olom-pirenena, ilay olona tsirairay isam-batan'olona. Fa misy lalàna ny tsy dia tena ho an'izay fa ho an'ny tombotsoa ka raha ny lalàna ho an'ny tombotsoa an'olom-bitsy dia izy moa no mahazo sitraka azy dia satria ilay nanao an'ilay lalàna. Fa betsaka hoe lazaiko teo ny lalàna izay tsy fantatry ny olom-pirenena na ny lalàm-panorenana fotsiny azany. Na moa ny andraikitry ny olom-pirenena anatin'ny lalàm-panorenana. Fa atao anatin'ity lalàm-panorenana ity mazava be manohy zavatra teneniny vao manomboka fotsiny izy zavatra lazainy hoe ny vahoaka malagasy masy mandidy. Zay ve ny zava-misy? Ny rehetrarehetra no mamaly azy fa ilay masy mandidy mantsy mahery be kokoa ilay voambolany fa hoe eny an-tanana n'ilay fahefana amin'ny alalana latsabato, amin'ny alalana fanehoan-kevitra, amin'ny alalana fijoroana vavolombelona fa tena malagasy izy, malagasy dia ny fahendreny, ny fihavanana, fanajana ny aina, fanajana ny maha olona.
fa le mahamalagasy azy le mahamasy mandidy azy le fahifananana ve tena arovany ka raha izy tenany ary tsy manaja zay olona nampiandrany fahefana ve anaja azy zay satria efa ozy izy Jean-Jacques Rousseau hoe misy mpitondrany ozy izy de omeno azy le fahefana de fa tsy anao tsony de zay tiany anaovana anao rehefa avy eo zay zavatra zay mila ahatonga saina ny tsirairay avy hoe mbola anaraka n'iny rano iny ve so de manaratra ny rano izy tsika zany hoe ny rano efa mikorina de mbola manaraka maivamaivana kokoa raha manaraka an'iny lasa ny rano satria nan'iny manaratra ny rano fa le contre pouvoir inona contre pouvoir mpanao gazety ohatra laza marina de manohy tohana fiandriana n'olombitsy de jinjaina zay naneta mahazo anareo am'izao fotoana zao fa misy ihany koa reo ataontsika hoe mpanao lalàna ve tena mamaky tsara ry ny lalàna reny ny député zany tena mamaky tsara ry tena mamakafaka araka ny tokony ho izy zay le ilaiko hoe le niteneniko teo hoe tokony ho beazana le saina tokony ho malala le olona mahafantatra am'izay fotoana zay izy afaka miady hevitra afaka manohana ny heviny amina resaka lalàna de noir sur blanc izy ny fitenenana zay voasoratra de voasoratra io tsy misy hoe ka tsy zany ny tiany ito lazainy lasa interprétation izy fa tsy le lalàna mahalalàna azy petraka ka mahoe lalàna azy de satria izy mafy de mety manohy tohana fiandrianan'olo mihitsy fa ankoatran'izay de zao hoe rehefa miresaka lalàntsika de tokony manafaka ny lalàna tokony manafaka ny olona tsy hanao zay tiany atao fa hanoro azy zao ny tokony ho atao de zao no ahafahana makany am'ilay sohiombonana tsy misy soa azoko manokana manohy ivelan'ny fikatsahana ny sohiombonana ka ny lalàna tokony tsy fangejana tsy fanomezana ny olona ho fahafahana manao zay daniny kibony fa lalàna zay ny antom-pisiny lay ataontsika hoe fanjakana la eta mamaritra hoe zao ny azonao atao zao ny tsy azonao atao ary io lalàna io ho an'ny rehetrarehetra zay le lazantsika hoe tany tandalàna état de droit zavatra anankiroa no miaraka amin'ny état de droit état sy ny droit zo ny lalàna ny état zany hoe tsy afaka misaraka ny état sy ny droit fa tena zay ve ny zava-misy sao lahy io iaho lay mpanao lalàna no mametraka lalàna de ny aty ambany fotsiny tsy maintsy manaraka fa io tokony miaraka manaraka daholo ny rehetrarehetra am'izay fotoana zay le tena tany tandalàna no mijoro ka rehefa ny tany anankiray ny fanjakana anankiray ny tandalàna de mipetraka ho azy ny hoe bonne gouvernance mipetraka ho azy ny transparence satria tsy misy tombo sy ala tsy hoe rehefa akamakama na namanamana de ekena fa rehefa tonga de zao io satria rehefa tany tandalàna de mitovy daholo tsy misy ambony ny lalàna fa miaraka miaina sy miaraka ihany koa mivelona amin'iny lalàna iny mba ho tena manafaka n'le olom-pirenena tsirairay avy ahafahan'le olom-pirenena hoe zao zany ny anjara ndraikitro takiny lalàna amiko mampiasa mpanjakana ianao na olom-pirenena tsotra na koa mpitondra na mpanohitra na fiarahamonim-pirenena na mpitondra fivavahana na iza satria mialoha ny ohatra ataontsika hoe mpanao politika olona anankiray de malagasy izy aloha ka mamalagasy azy de voafehan'ilay Madagasikara le tany izy tsy malagasy izy raha tsy misy malagasy anarany malagasy izy hira-pirenena lalam-panorenana sy zay lalàna rehetra Madagasikara zay vao aorinan'izay vao hoe isy mpamboly isy mpianatra isy mpampianatra fa mialohan'izay rehetrarehetra de Madagasikara izy malagasy izy ka noho izany tsy maintsy lalam-panorenana sy lalàna eo amin'ny tany fanjakana zay tsy maintsy hoarahany mifandray faka avokoa ny rehetra rehefa mihaino fifampizarantsika eto ny any amin'ny hoe lalàna ohatra lalàna zay mampetipety olombitsy no tena misy ohatra sy laninana anevo ny mpanao lalàna kanefa ihany koa solombavam-bahoaka no mifidy sy mandany ireny lalàna ireny izay tokony ho ilay lalàna avy any amin'ilay vahoaka tena mety amin'ilay vahoaka nandany azy no atao lara-pamiana fa tsy izay ny zava-misy aloha
raha ny iainana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao fa miverina makany amin'ilay nambarany manampy so tany am-piandohana isika ny amin'ny hoe taratry ilay olona mpifidy ireo olona izay omeny ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ary mazava ho azy fa izay olona omeny ny fahefana no mandrafitra ny politika amin'ny fitantanana ny firenena sy ny politika ampampandrosoana ny firenena amin'ny ankapobeny. Afaka taona vitsivitsy dia hiatrika fifidianana indray isika fifidianana filoham-pirenena. Iny moa izany no tena ataontsika hoe raha ny tokony mifanohitra amin'izay ary no tena zava-misy dia hoe iny amin'ny malagasy no tena fifidianana goavana be satria iny no hitondra ny firenena ao anatin'ny 5 taona kanefa ilay olona manakaiky azy indrindra ihany koa ohatra hoe ny lehibe ny fokotany amin'izao fotoan'izao tsy mbola misy ny fifidianana. Raha ny resaka fifidianana be ny tanàna ambany dia ambany ny tapavitrian'ny malagasy mandeha mifidy fa ilay nambarany manampy soa teo hoe any amin'ilay fanabeazana ilay olom-pirenena mihitsy hoe ho tompona andraikitra izay no iaraha-miaiky fa lesoka eto amin'ny firenena. Hiatrika an'izany fifidianana izany ary isika afaka ataona vitsivitsy ny fanabeazana hoe isika tsy vita indray andro tsy vita indroa andro raha tiantsika hiova ary ny zava-misy miainga amin'izany fifidianana ho avy izany raha amin'izao fotoan'izao sahady isika no manao an'izay fanabeazana olom-pirenena izay ho an'ny manampy soa manokana ny vahaolana mety hoe omenao ho an'ireo rehetra mety ho voankasik'izay sy ny olom-pirenena tsirairay mihitsy hoe ho avy indray ary ny fifidianana taratry ilay olona mifidy. Iny koa moa mbola resaka hafa ihany koa ny amin'ny hoe iza no tena mazoto mifidy fa nahoana izy no mazoto mifidy fa maninona ny ambiny no tsy tena mazoto loatra hifidy satria tsy mahatsiaro tena izy hoe tena tompona andraikitra marina sy manana andraikitra eto amin'ny firenena. Fa raha ho avy izany fifidianana izany amin'ny maha olom-pirenena anao manokana mety manana karazana soso-kevitra na tolo-kevitra ve ianao hoe dian'izao dia efa tokony hatompoka raha tiana ny hisian'ny fiovana miainga amin'izay olona omena ny fahefana amin'ny fifidianana izay. Zavatra anankiray manohy mila fiomanana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny fitondrana ny firenena anankiray indrindrindrindra Madagasikara ny mandritra ny 5 taona. Ka izay rehetra manam-paniriana te hitondra ny firenena izany izao dia efa manao an'ilay ataontsika hoe analizy tombanezaka izany nahoana izay mandahana akoho izay inona ny lesoka inona ny nety misy mety misy tsy mety inona ny mety ho an'izay andimby eo mety ho karazana menace izy tsika fa inona koa mety ho opportunité ho raisina izay mandimby dia io mila miomana ary io mila ekipa no mitondra firenena fa tsy olona anankiray na hoe eo vao mandrafitra ny ekipa tsy izay ka 420 ny région eto Madagasikara mila manomana zany ianao farafaratsiny 24 chef de région. Ny district any Antombo 119 tsony izy fa efa ny Antombo mila manomana an'izay zany. Nisan'ny fokotany nisan'ny commune efa ny amin'ny 700 sy arivo any mila manomana olona amin'izay koa zany. Zany hoe mila olona maro izay mety mitovitovy tsisy olona mitovy mantsy mety hitovitovy fomba fijery ho any amin'ilay tena politika mahomby izany hoe ilay sohiombonana fiketsana ny sohiombonana ny fizarana izay arena ho an'ny rehetra mba ho tsapany rehetrarehetra hoe ay fa tsy lazaina foana hoe Madagasikara anie manan-karena fa tsy maintsy mila miomana fa ny afatra ihany koa ny olom-pirenena dia izao hoe tsy ilay fahefana iny vetivety ny mandeha mifidiny tsy maharitra 10 minitra ny manao sonisy milahatra mety ho ela fa ilay mandatsa bato vetivety iny ka tsy ndray andro dia 5 taona niosakana ny hakon'izay miako dia eo ilay lasa manaiky tsy sasoka an'ilay ataontsika hoe fanandevozana amin'ny fomba mihaja amin'ny alalan'ny politika servitude volontaire izany hoe ekenao satria nomenao fahefana fa averiko foana ity hoe arakarak'ilay olona sokajin'olona na nome fahefana no hendrika ilay mpitondra azy miaraka raha tsy afa-misaraka raha izay olom-pirenena raha toka maro anisa zany tsy mainy ny fidy ohatrohatr'izay koa ilay mpitondra tsy mifanalavitra io satria nomena divertissement fampisehoana etsero tolo-tanana rehetrarehetra izay no ny vidianana ny safidy dia mifanaraka amin'izay koa zany rehefa ny zavatra ataony fa tsy misy miracle izay angambany amin'ny politika fa ny politika ara
zavakanto isan'andro izy miamivoatra ka ny olona manao zavakanto zany manao zavatra tena mampitolagaga fa tsy hoe izany ve mba zavakanto nataonareo amin'ny politika fa mila fanatsahana zany dia izay le noteneniko teo hoe rehefa manomboka mifidy olona mahay mahalala sy mahafantatra malagasy dia mandeha tsikelikely le fiovana fa mila miomana zay rehetra teo fidiana filoham-pirenena zany amin'ny 2024 zao telo taona zao dia efa mila miomana tsikelikely mila mametraka tsikelikely dia io le niteneny manohy teo ny tsara be hoe tsy ilay andrasan'ny vahoaka marina ny nomena azy fa zay eritreretiny aty ambony nomena azy ka tsy zay ny politique publique politique publique dia inona le etaetan'le olona dia mifanaraka amin'izay ve ny fahefan'ny fanjakana manatanteraka azy dia ao anainany koa tsika tsy afaka miaina irery tsy maintsy mila partenaire avy any ivelany zany tsika ahoana ny ahafahantsika mitantana le ataontsika hoe géopolitique ny olona jereo tsara ny Elon Musk efa ho any amin'ny Mars ny antsika mbola jiro sy rano tapaka ny ady hevitra eto elanelana be zany ny olona efa intelligence artificielle ny antsika mbola tsisy jiro tsisy rano zany hoe nandalo tamintsika ny olona tsy avy hatrany izy dia nanan-karembe fa kosa tsy mitovy lay zavatra napetraka ny olona efa 200 taona mbola iny le constitution ny antsika efa fanefany zao io irarina mba tsy ova irarina mba tsy ova fa mandeha tsikelikely fa rehefa manana sitrapo tsara hiala amin'ny ratsy maly politika no mpitondra na mpanohitra na iza ny olom-pirenena dia mankany amin'le ataontsika hoe lalan'ny fombiazantsika satria zavatra ray ny enjevantsika dia ny fahantrana sy tia firenena mikoroso fahanty naliana ny fifampizarana tao anatin'izay adiny iray latsaka izay tapitra sady ny fandarantsika ankasitrahany ianao ny vahiny tato anatin'ny fandarana lo resahana anao sehatra araiky nambara teo olom-pirenena no ny fampizarana izay fomba fijery mikasika ny fiainam-pirenena izay ary anisany tena nibana tao anatin'izay moa zany hoe tompony andraikitra sy ny hoe vahaolana nitondrana vahaolana avy amin'ny olom-pirenena misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny fandarana fa izy no ankasitrahana indrindra nanaiky an'izay fanasana izay tamin'ity anio ity tompoko teto amin'ny aleo resahana mankasitraka manao dia mankasitraka antsika rehetra dia mirary soa izay no antsika mamarana ny fiarahana amin'izao alina izao amin'ny sabotsy indray ny fotoanantsika manaraka ato anatin'ny fandarana aleo resahana anao sehatra mametraka ny veloma mandrapitafa fetihety